5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manarakani izo, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Voavososy ny fiandrianam-pirenena ary nataon'ny filoha Andry Rajoelina Tsinitsinina ny vahoaka malagasy hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson eo anatrehany zava-misy amin'izao fotoana izao. Tokony hampiasa ny fahefana ananany eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny fanazavana ary tsy tokony hitazapotsiny ihany koa ireo fahefa-pitsarana eto amintsika. Maro ny fanakianana sy ny lesoka nambaran'ireo mpiantsehatra tonga nanatrika ny fihaonana fankakevitra faharoa mikasika ny famolavolana ny fifidianana no tanterahan'ny seny Tetsivandry androany. Vitsy ireo atoko politika izay nanatrika izany raha oharina tamin'ny fihaonana voalohany araka ny hita tiany antoerana. Mitony fitsidihan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaingy any amin'ny tapany atsimon'Nosy, ny tsy fananan'asa, ny olana eo amin'ny fananantany ary ny tsy fangandriam-pahalemana no isan'ny teboka maharary ireo vahoaka Taobekily, Ambovombe ary Amboasary Atsimo. Fotoana izay nilazan'ny filohan'ny antoko MMM Ajo Andriany Anarivelo fa azo ataony manome asan'ny tanora raha manam-piniavana ny mpitondra. Efa nanika 5,000 ariary ny iray euro tamin'ity androany ity. Manam-pirofo izany fa tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy. Antony telo no mahatonga izany hoy ireo mpahay toe-karena ary tsy tsahatra hitotongana io vola malagasy io raha toa ka hisy fiakarana atoato ny vidin-tsolika maneran-tany. Any ivelany, nandray ny Praiministra Indiana ny filoha Amerikanina ka tsy afaka nanatrika ny sommet ao Frantsa. Fitsidiana izay isan'ny ankasitrahan'ny États-Unis noho ny Praiministra Indiana raisin'izy ireo ho mpiara-miasa akaiky manoloana ny Pekin. Mikatsaka ny hanamafy ny fifandraisana ara-toe-karena sy ara-tafika eo amin'ny firenena roa tota ihany koa ity fitsidiana ity. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Ankafaliany indray tomboka lasitombo vavy no hitsidiako ny tokantrano amin'ny ity alina ity manatra ny araba ary tonga soeta amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia voahososy ny fiandrianam-pirenena ary nataon'ny filoha Andry Rajoelina Tsinitsinina ny vahoaka malagasy hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson eo anatrehany zava-misy amin'izao fotoana izao. Tokony hampiasa ny fahefana ananany eo anivon'ny anteny miram-pirenena ary tsy tokony hitazapotsiny ihany koa ireo fahefam-pitsarana eto amintsika raha ny fanazavana trany. Henri Florian. Mbola mitana ny isain'ny maro amin'izao fotoana izao ny fahitana ny anaran'ny filoha Andry Rajoelina sy ny ankohonany tao anatin'ny pejin'ny gazety-mpanjakana frantsay nivoaka ny 17 novambra taona 2014 fa isan'ireo nahazo ny zopirenena frantsay tamin'ny alalan'ny naturalisation izy ireo. Amin'ny lafiny iray, zony tanteraka izany ary tsy misy afaka hanaka anazy amin'ny safidiny sy ny fahafahana mangataka zopirenena vahiny araka izay tiany. Fa araka ny voalazan'ny lalam-panorenana malagasy ao amin'ny 9/7 kosa mazava ny voalaza fa tsy afaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny olona iray izay mizaka ny zopirenena hafa ankoatra ny fizakana ny zopirenena malagasy tanteraka. Voasihosy tanteraka araka izany ny fiandrianam-pirenena ary fisolokiana goavana no nataon'ny filoha Andry Rajoelina hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson androany manoloana ity tranga ity. Ambonin'izany noho ny maha-frantsay azy nanao fiainana tamin'ny nahazahoany taratasy izany ka ny anina hiary ny tombotsoan'ny frantsay amin'ny heriny rehetra ny filoha Andry Rajoelina raha ny fanazavana. Raha ny 5/7 amin'ny lalam-panorenana dia izy no anakinana mihitsy ary mpiaro ny mahamasy mandidy ny malagasy eto Madagasikara, mahamasy mandidy ny firenena eto amin'ny taniny eto Madagasikara. Souveraineté ataoko teny vazaha mihitsy, souveraineté nationale. Zay ny asan'ny président de république. Ary eo amin'ny finianan'ny président de république 19/7 amin'ny lalam-panorenana dia manao finianana izy hiaro ny lalam-panorenana ohatry ny anak'Andriamasony sy ny sisa. Eo no tena zavatra lehibe. Mifandaka io sy le mahavaza azy. Averiky ny manodidina azy tsisy miala, tsisy mitsipaka ny mahavaza azy
fa ny edindrareo hevitra fotsiny de hoe nangataka izy tsy nangataka izy tena keo zao ohatra mitady teny hoe ny dadany tsy amin'ny adevitra fa ny hoe vazaha izy no mandray andraikitra ny hoe hiaro ny mahamasy mandidy firenena amin'ny taniny eto Madagasikara. Zavatra loza zany, zava-doza zany ho an'ny firenena, akinitsika amina vahiny ilay zavatra. Ary ity vahiny ity nanafina tsy nilaza tamin'izy rotsaka ho candidat président de république, nanafina tsy nilaza tamin'ny haute cour constitutionnelle izy hoe zange ka vazaka ahoana ny amiko. Dissimulation zany zany hoe fanafenan-javatra na omission farafaratsiny zany hoe nohadininy. Raha nanao ny asany antsaka sy andava ny vomiera mandinika ny fahazahoana ilatsaka ho fidina. Tsy tokony ho edekena ny filatsahan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024. Raha ny nambariny mpamakafaka ara-politika Constant Raverson hatrany. Mazava ho azy fa tsy tokony asiantena akory ny mbola ifilatsahany indray amin'ny taona 2024 ity. Tokony asa sy andrenandraikitra ny onivony anteny miram-pirenena malohany ity fandikan-dalana ity raha ny fanazavany hatrany. Raha tsy mihetsika zao ny anteny miram-pirenena, reo manko olona voafidy reo, ary nohosena ny anteny mira nohosena miaraka tamin'ny lalam-panorenana ny constitution, tamin'izy nanao an'le fanatsoaham-pitokisana ny prime ministre iny le député 500. Tokony mihetsika ny anteny mira satria zavatra ray hafa tena mbola mampididoza manoatra no iny ity ty anankiray ty. Tokony mihetsika izy milaza manambara mampiasa ny anjara fahefany raha ilainy zany. Nanao fianianana izy ary ny novonoany hasina zay fianianana nataon'izay. Le fitondrany mihitsy amin'ny président de république azy tokony ho izy ny tena tandroka lehibe ny mahamasy mandidy ny firenena ny souveraineté, nefa izy miditra ao ambany lalàna ny vazaha ary didin'ny vazaha hoe tsy mahazo mikitikitika ny tombontsoa amin'ny firenena frantsay fa raha zany de very le mahavazahanao. Nanamafy ihany koa i parena Auguste fa hotraparany eo ireo mpanoana ny filoham-pirenena izay miezaka mamono afo amin'izao fotoana izao na efa tena mipotra aza ny marina ankehitriny. Akoatran'le resaka lalàna de faute morale de tena faute goavana io satria zany ahoana moa agnaty isan'olo anao. Enao mody miteny manao anao hoe nationaliste tia tanindrazana nefa enao reka mangataka nationalité ny vazaha zenao igny any anao. Mamita koa le zany ifitanao daholo le gasy rehetrarehetra. Ka anao sy mendrika tokony hitondra an'ity firenena tosona anao. Vevaleo anao any France anao milasaky. Asa amin'ny 2007 angambany 2027 angambany élection en France. Agny anao milasaky. Ary anareo piaro anazy mba mitandrema ihany. Izy io ange iala izy io any izy en France agny anao tavela eto. Anareo piso lelaka rehetrarehetra io tavela eto anareo fa izy zany izy de milamigna agny izy mihinagna azy amin'agny. Anareo ny tratreto anareo tratro farany eto mba mitandrema avao mieritsereta ihany amin'le zavatra tao fa zavatra sy mety zao zavatra misy amintsika Madagasikara zao satria vazaha zany no président de la république. Sika zany de ohatra na mbola hoe colonie na asa hoe gouverneur na ny France zany le mitondra antsika ty zao. Fifandrifin-javatra ve ny fivoahany itony resaka itony amin'izao mialohan'ny fifidianana izao sy taoriny ny fiona ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Hisy akony amin'ny hoavy politika Andry Rajoelina na koa hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ve? Andrasany maro araka izany ny mety ho fanazavana avy amin'ny filoha Rajoelina manoloana ity raharaha ity. Nanamafy ny filohan'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana na ny HCC Androany fa voafetra ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/20 sy 7/20 ny fahafahan'izy ireo miteny sy ireo olona afaka mametraka fitoriana eny aminy eo anatrehany fahitana amin'izao fotoana izao fa mizaka ny zopirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina izay mifanipaka tanteraka amin'ny lalam-panorenana malagasy. Manoloana ny fahitan'ny rehetra fa tokony andrefepetra entitra momba ny fahitana fa mizaka ny zopirenena frantsay tanteraka ny filoha Andry Rajoelina eo anatrehany fivoahan'ny marina sy ny atota taratasy makasika izany
ary eo ihany koa ny filazana fa tsy tokony ho afaka nirotsaka ho fidiana ho filoam-pirenena ny Andry Rajoelina tany amin'ny taona 2024. Tahaka izao ny fanazavana izy nenty ny filohan'ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teo anatrehan'ny mpanao gazety. Izany fanontaniana ho apetraka reo zany dia mbola ho apetraka izay manana zo sy avelan'ny lalam-panorenana ametraka ny fanontaniana any amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Nohon' izany dia ataoko angamba fa tsy dia mety loatra raha ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana no aneho avy hatrany amintsika mpanao gazety ka hanaparitaka an'izany eran'izao tontolo izao sy amin'ny vahoaka malagasy inona sahady ny hevitry ny fitsarana avo momba lalam-panorenana satria izany fanontaniana zany dia mbola ho apetraka ara-pomba ofisialy amin'ny dossier zany ho an'izay manana zo izy fa tsy dia ny rehetra koa ny afaka manontany ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa ao ny 5/7 6/7 izay mametra hoe iza daholo no manam-pahefana zany afaka mametraka an'izany fanontaniana zany amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia ho avy zany ato rehefa tonga any aminay ny dossier zany. Nanamafy ihany koa ity filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity fa izy ireo no tompony teny farany manoloana ity raharaha ity. Lalàna ky samby rahantsika mamaky ny code de nationalité sy ny constitution lalàna zay le izy fa io zany mampisy ny interprétation à gauche à droite ho an'izay manao n'le interprétation fa io araka teny zay dia ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ihany tompon-teny farany mbola tsisy enareo zany ny APM moa zay taritiny Michel Ban tany amin'ny anteny miram-pirenena tany amin'ny ramatoa filohan'ny anteny miram-pirenena omaly dia tsotra moa ny valintany hoe arahany procédure ny tiany madame Panina ho tenena hoe arahany procédure dia zany article teniko aminareo zany hoe 118 sy 7/7 amin'ny lalam-panorenana zany dia io zany manome mitanisa hoe izy daholo no afaka manontany ny any fitsarana avo momba lalam-panorenana. Zay fa ny ankehitriny zany dia mbola tsy afaka miteny. Zay le tsy manao autosaisine zany satria ny fitsarana avo momba lalam-panorenana zay nge mba te manana ny hevitrinay koa mba te hiteny koa zay ohatran'ny olona rehetra fa zany hoe zahay amin'ny hoe fitsarana avo momba lalam-panorenana zay dia tsy voafatiko ny lalàna zay. Rehefa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny lalàna zany miteny hoe afaka mamaly zay satria manana zoa anontany anay ny mametraka fanontaniana dia miteny zay fa raha zany tsy afaka manao autosaisine zany zay. Andrasana araka izany ny fisian'ny fitoriana ho tonga eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fizakany filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay ity. Raha araka ny voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ao amin'ny 9/20 ny lehiben'ny andrim-panjakana na ny ampahefatry ny mpikambana ao amin'ny ray amin'ireo anteny mera rotonta na ny ratsamangaiky ao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ihany koa ny eo anivon'ny ACC rery ihany no afaka mametraka fitoriana eny amin'izany ACC izany. Raha ny 9/7 kosa manambara fa azo ny andrim-panjakana sy ny ratsamangaiky ao amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana atao ihany koa ny maka ny hevitry ny ACC. Tsy mbola misy mpikambana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ACC izay tapitra fotoam-piasana farany teo. Ny eo anivon'ny anteny mera araka izany no andrasana amin'ny fametrahana fitoriana manoloana ity raharaha ity. Raha ny hita amin'izao fotoana izao manana ny maro anisa ny mpomba fitondrana na izany eo anivon'ny anteny miram-pirenena na izany eo anivon'ny anteny miran-dolona. Ho tsaran'ny vahoaka malagasy io araka izany ny anteny mera rotonta misy amin'izao fotoana izao. Anteny mera tena vonona hanara-dalàna tokoa ve ny anteny mera sa iray-tsikombakomba amin'ny fandikana-dalàna goavana tahaka ny zava-misy ankehitriny. Vaovao mampalahelo dia nodimandry ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao Antsoy faritra Sofia Remy Jaozan ny tenany izay vadiny mpanakanto Vaneza ihany koa. Isan'ny solombavamboaka nahavita fepitaona nandritra ny 5 taona teo anivon'ny anteny miram-pirenena izany hoe isan'ny naharitra teo amin'izany androm-panjakana izany ny tenany. Panampanazavana. Nodimandry ny marain'ny alakamisy 20 Jona 2024 tao amin'ny Nosy Maorisy Remy Jaozan. Efa nolazony aretina nandritra ny fotoana maharitra izy ary nitsabo-tena tao Maorisy izao nindaosany ny fahafatesany izao. Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Antsoy faritra Sofia izy. Isan'ny solombavambahoaka nahavita fepitoam-piasana 5 teo anivon'ny anteny miram-pirenena izany hoe isan'ny naharitra indrindra teo anivon'ny androm-panjakana izany ny tenany. Antony nanomezana azy ny Grand Croix de 2e classe de l'ordre national malagasy ny taona 2024 lasa teo.
Pirenena Arkan Fakar Viranei George Dine Kamba Municipal Selakit Hari Gunladin Malagas dia Manun Jono Lahar Nabun Grand Croix de deuxième classe de l'Ordre national Malagas. Efa mpikambana atao amin'ny antoko RPSD izy saingy vovonana politika samy hafa no efa nisy azy nirotsahany hovidiana toy ny VPMMM. Isan'ireo namorona ny antoko politika malagasy miaramiainga izy ny taona 2024 ary mpikambana ao amin'ny birao politika ny antoko nanomboka tamin'izany fotoana hatramin'izao nalasanan'izao ary farany teo nirotsaka tamin'ny analan'ny vondrona IRD. 17 taona Iremy Dijaozan izao nodimandry izao efa mpikambana CST ihany koa tamin'ny tetezamita. Solombavambahoaka nandritra ny 5 taona izy. Isan'ny nahafantarany maro azy ny fanehoan-kevitra amin'ny fahatambatana teo anivo ny anteny miram-pirenena sy ny fananany ny feo miavaka. Izy no nanolotra ilay tolo-dalàna momba ny toka gasy. Nanana ny toetra nampiavaka azy ny solombavambahoaka Jaozan hoy ireo solombavambahoaka niaraka taminy. Olon'ny fiarahamonina izy ary navita namondrona ireo olom-boafidy tao amin'ny faritra Sofia. Tomboko lahy député Jaozan zany dia olona ny fiarahamonina izy. Tsy hoe za tsy mba ohatran'ny olona sasany hoe maty vao raha malala fa hitanareo ny fiarahanay député tamin'ny faritra Sofia tena solidaire grâce à lui nohony izy satria izy ny doyenay, izy ny ray aman-dreninay. Fa misy problème kely de izy miteny hoe non tsy anona ataontsika zay zany enganemo zany mbola hitohy zany ifiraisankina zany fa zay zany ny zavatra hita taminazy ary bangoko ndray mandeha zany izy bango tokana député Jaozan zany nanomboka tamin'ny 2018 efa député hatramin'izao ndosy mifahafatesana zao. Misy dikany zany, misy dikany matoa izy 10 mandat ny fidiny vahoaka tsy forcé fa tena fifidianana, tsy nomination fa fifidianana. Misy dikany zany, misy lesona azo tsoahana zany. Ka ny lesona azo tsoahana am'zany ny fahaizany sosialy, ny fahaizany miaramonina, fahaizany firaisankina, ny fifankatiavana, fihavanana mahamalagasy. Folakandry ny ankinana amin'izao fotoana ny faritra Sofia noho ny fahalasana ny solombavambahoaka Jaozan. Izy zany no ray aman-dreniny tao amin'ny faritra Sofia. De zay mahatonga za miteny hoe folaka andry anteherana zany ny faritra Sofia raha ny tontolo politika no resahana. Very ray aman-dreny zay zany ny faritra Sofia. Toko fa manomboka atsoatsy mety hisona mihitsy angamba ny faritra Sofia maha hoe lasa ray aman-dreny zany. Ny sabotsy ho avy izao no hikatona eto Tanindrazana ny nofo mangatsikany raha hiala avy ao Nosy Maurice ny tsaboana azy farany. Ny fianakaviam-be ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Anizantsika ny fampahalam-baovao dia maro ny fanakianana sy ny lesoko anambaran'ireo mpiantsehatra tonga nanatrika ny fionana fankakevitra faharoa izay mikasika ny famolavolana ny fifidianana notary ny seny teny Ivandry androany. Vitsy ireo atoko politika izay nanatrika izany raha oharina tamin'ny fionana voalohany raha araka ny hita teny antoerana fitinokolona. Tontozandroany ny fionana sy ny fankankevitra faharoa izay nataon'ny seny iresahana amin'ireo mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena raha ny hita mihizingizina amin'ny heviny hatrany ny seny mikasika ny tsy fanaran-dalàna didim-panjakana 2024 tsipika 17 mikasika ny fanankatonana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Dia ny fepetra mba ampiarana ny voalaza ny andiny ny faharoa sy fahatelo ny lalàna fehizoro laharana faha 2024
tsipika ohatraohatra valo tamin'ny 1 May 2024 mifeny fifidianana sy ny fisapakevy-bahoaka sy ny andininy faharoapolo amin'ny didim-panjakana laharana fa 2024 tsipika 7,900 tamin'ny 1 volana May 2024 mikasika ny asa fanavaozana tanteraky ny disiny fidy zay samy manipika ny fahafana manao fanamarena na koa mbola misoratra ao anatin'ny listra ao anatin'ny 20 andro aoriany fampafatarana ny fampianarana listra eniviny fokotana. Hatramin'ny androany ihany koa tsy mbola manana fanapa-kevitra raikitra ny seni mikasika ny datin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka na efa maro aza ireo antoko politika nanao antsoavo mikasika izany. Nitolo-kevitry ny seni nahatambatra amin'ny volana May 2024 ny fifidianana roa tota nasarahina amin'ny volana Martsa sy ny volana May izany. Toy izao natao hoe kisary izay tolo-kevitra avy aty amin'ny seni anatolosana ireo fifidianana ny fanatolosana ireo fifidianana ireo ka ny fifidianana ny commune dia manodidina ny volana Martsa eo ary ny fifidianana ny solombavam-bahoaka dia any amin'ny volana May 2024. Antony mampisalasala amin'ny fanapa-kevitra ny tedi-bola entina anatanterahana ireo fifidianana roa ireo raha ny fanazavana trany ho an'ireo firaisamonim-pirenena tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny tolo-kevitra amin'ireo datim-pifidianana ka ilaina fandinihana lalina. Ny fahatelo ilay primauté amin'ny élection présidentielle teo izay moa zany ny fanaraha-mason'ny fifidianana raha ny fifidianana tokony mitondra amin'ny fampandrosoana maharitra sy ara-demokratika raha ny sosokevitra io rehefa mpiaraka fifidianana anankitelo ihany dia ny fifidianana be ny tanàna ampiarahana ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy hajanona nefa amin'izay misy équilibre démocratique kokoa satria fantatsika tsara fa rehefa fifidianana filoham-pirenena ny aty aloha manaraka ny rano daholo ny ambony izany dia lasa mifanaraka amin'ilay filoham-pirenena daholo ny olom-bafity rehetra. Ho amin'ny androany, vitsy ireo mpanao politika tonga nanatrika ity fankan-kevitra ity oharina amin'ny fihaonana voalohany. Tranga izay manam-pirofo ny tsy fahatomombanan'ny seni amin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny fanavaozana ny lisitry mpifidy. Tsy aivina antoko politika maro no nanao fanambarana amin'ny tsy fandraisana anjara amin'ity fihaonana ity. Antony izany ny fomba fiasan'ny seni izay tsy mandray ireo tolo-kevitra nandritry ny fihaonana voalohany. Famila tsarainy ny fomba fiasan'ny seni amin'izao fotoana raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena nanatrika ny fihaonana faharoa izay nokarakarain'ny seni androany. Ankilany tsy tokony hiala amin'ny lalàna feny fifidianana ihany koa ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny seni amin'izao fotoana raha nambaran'ny mpandrindra ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara. Tokony anara-dalàna trany ny seni amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana sy ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny nambaran'ny mpandrindra ny firenena mikambana miasa eto Madagasikara. Ahina ny sy ny fiemborana amin'ny datim-pifidianana raha toa ka tsy manara-dalàna ny seni raha ny fanazavana trany. Il est fortement déconseillé. Tsy tokony hisy ny fihetsika ahina hisy vokany amin'ny lalàna fototra ka mety anembotra ny zotra-pifidianana ankehitriny. Manao antso hatrany izahay mba hisian'ny fanatsarana amin'ny lafiny rehetra tsy hisy fiatraikany amin'izany lalàna fototra izany. Maro ireo teboka amafisinay mba hisian'ny fifidianana azo antoka amin'izao fitsirihana ataonay izao. Qui peuvent être mises en œuvre pour renforcer la crédibilité des élections. Ho an'ireo atoko politika tim izay tonga nanatrika ny fihaonana, sarotra ny mahatoky ny seni amin'ny asa efa vita, tsy hita mazava ny vokatra azo sampain-tanana nandritry ny fotoam-piasan'ity Vomera maleo tena amin'sahana ny fifidianana ity. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana no vahaolana eto amin'ny firenena raha nambaran'ity filoham-pirenena teo aloha ity. Mba afa-po zany tsy afa-po misy zay raha tsy hitanao resultat. Tsy ho afa-po misy fa mbola aloha iteny ihany aloha. Ty dialogue faharoa ty milaza mazava tsara. Tsy mitovy amin'ilay taloha ty fa nandray an-tanana zany zao ny communauté internationale amin'ilay basket fond sy ireo ambassadeur reo. Zay aloha zavatra anankiray lehibe. Dia ny seni moa zany mandokadoka ny zavatra efa vitany sy ny hoe niezaka nataony. Fa ampivezesa tsy ampy hafa indray zay. Tsisy afa-tsy ny fandibiasam-pahefana. Dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no amplamina n'ity firenena ity. Satria ilay vahoaka fa tena mijaly. Zao mbola tohizana indray ninona endriky tenenana azy le hoe transition na
na inoko génie na génovany azy any fa tsy janona fotsy adina nataontsika raha mijanona eto tsika dia isina transition dia mandritra ny 7 volana farafahakeliny efa bolana embolana mbola ifampijaly izy natao ministra ato izy natao ato dia faharitako an'ireny izy manana pouvoir zao samy miantso amin'ny fitoniana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpandrindra firenena mikambana amin'izao tampifidianana izao. Mahery ny 20 miliara ariary ny vola ilain'ny CENI anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity raha ny fanazavana nandritra ny fihaonana androany 70 miliara ariary no eo am-pelatanana izay tapaka teo anivon'ny LFI. Nilaza ankilany ny PNUD izay mamolavola ny basket fund fa tsy ny fitambaran'ireo teti-bola ilaina no afaka anampiana ny CENI. Ambetindresaka ny CENI hatrany amin'ny famatsim-bola anatanterahana ny fifidianana ny fanampiana ara-bola avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena raha ny fantatra mahery ny 70 miliara ihany ny eo am-pelatanan'ny CENI azo tamin'ny LFI amin'izao fotoana antony hiandrasana ny fifanarahana amin'ireo mpiara-mombona antoka ara-bola raha ny nambaran'ny PNUD androany tsy ampitsony ny fotoana ho azy ireo anampiana 100 ny teti-bola ilainy mandray anjara amin'ny ampahany ihany amin'ny fanatanterahana ireo fifidianana miisa 3 izy ireo raha ny nambaran'ny solotenan'ny PNUD miasa sy monina eto Madagasikara. En fait, il y a eu un changement. Raha ny tena marina dia nisy fiovana amin'izao ny basket fund. Ny tena fiovana dia ny habe ny basket fund ary ny faharoa dia ny fanaovana ny fanohanana eo amin'ny CENI sy HCC. Tsy maintsy amafisiko fa tsy nizotra mpifidianana manontolo no amatsiana vola amin'ny basket fund no ny fotoana izay tsy ananana betsaka intsony. Izay zava-dehibe amin'ireo dingana samihafa ihany no afaka anampiana amin'izany zotra mpifidianana izany. Pour la tenue de ce processus et tout ce qui est faisable pour la tenue de ce processus. Eo andalam-pamolavolana ny basket fund izay ho fanampiana ny fifidianana eto Madagasikara ny PNUD amin'izao fotoana mbola maro ireo dingana amin'ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana hatrany. Alors le basket fund est Ny basket fund dia fitantanam-bola izay ajory sy ho tantana ny fandaharana asa ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny PNUD. Saingy ny atonta taratasy dia ilaina fifampidiniana sy fandiniana lalina. Eo am-pamaranana izany izay ankehitriny izay hosoniavy ny mpikambana rehetra ary tafiditra amin'izany ny gouvernemanta. Signé par tous les acteurs y compris le gouvernement. Raha ho an'ny vondrona Europeana miandry famolavolana basket fund avy amin'ny firenena mikambana io vao afaka mamaritra ny teti-bola anampiana amin'ny fifidianana raha ny nambaran'ny Masoevo vondrona Europeana androany. Everiko fa androany ny firenena mikambana dia nanome vaovao momba ny fandrosoany ny asany amin'ny fanatanterahana ny basket fund. Miandry izany izahay amin'ny ahafahana mamaritra ny fandraisana anjara ny vondrona Europeana amin'io basket fund io. Pour déterminer la façon dont l'Union européenne pourrait contribuer. Raha ny fanazavana 20 miliara ariary ny teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena manoloana ny fanazavan'ny PNUD izay nanamafy fa amin'ny ampahany ihany ny fanampiana afaka atao mametra-panontaniana hatrany araka izany ny teti-bola anatanterahany CENI io fifidianana amin'ity taona ity. Fa mitoy ny fitsidia nataon'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny tsy fanananasa ny olana eo amin'ny fananatany ary ny tsy fandriam-pahalemana no isan'ny teboka maharary ny ponina tao Bekily, Ambovombe ary Amboasary Atsimo. Fotoana izay nilazan'ny filohan'ny antoko MMM azo Andriana Narvelo fa azo atao tsara ny manome ny asan'ny tanora raha manana finiavana ny mpitondra onina saina. Isan'ireo commune manana herzika ahafahany mandroso ao Bekily, distrikany Petroka, faritra Androy, saingy olana ny tsy fandriam-pahalemana izay vato misakana ny ponina tsy ahafahany miary ampilaminana. Tsy ny hafahafa ireo ponina naneho ny heviny momba ny toetra ara-pirenena sy ny naharary azy ireo nandritra ny fihaonany tamin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga teto Bekily. Aiza zany hoe mitovy zony lehilahy sy ny vehivavy nefa mijaly ny vehivavy ny Bekily. Mbola hiara-amin'izany herisetra zany jajajajaina hoe mitovy zony lehilahy sy ny vehivavy fa eto ny tena hitanao zany vehivavy zany mijaly. Tsisy mpiaro. Ny eto moa dia izay mitondra ihany samy manao soany ny ao an-tranony aby fa tsy mahalala hoe mijaly eny ereto. Ny manana ihany mbola mahazo zany fizarana vola, vary, ino zareo na makay tsy makety. Io zareo ao ihany no manao ketrano trano fa mijaly ihany. Olana eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay vokatry ny tsy fisian'ny politika mazava nentin'ny fanjakana
mamorona asa ho an'ny tanora. Aty amin'ny faritra Anosy sy Androy, maro ireo nantoina sy nomena fiofanana anatevin-daharana ireo tandroka aron'ny vozona saingy tsy nahazo fanarahana mandrak'androany. Ao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo, mahery ny 700 ireo tanora tratra ny otranga io. Isika manany tanora nao mahay Androy atoy na mpianatsanak zahay nefa amin'ny BBC eo mijanona, CP mijanona, baka mijanona, antony mampisy tsy fandriam-pahalemana dia ny tanora tsy anasa ka mana ny vinavina ve ianareo memem hanome asa ny tanora ankehitriny satria io no avy ny firenena. Amin'ny distrika Amboasary atoa misy tanora zahay izay nahavita service militaire nanisa ke 300 zahay ke 700 navony etoa atao recruté va efa zahay hatramizao mbo tsy avy de raha fa zahay zany tsy nahay misy le mirongatsy le malaso amahay etoa fitsandrim-pahalemana fa mikasiky hoe nahavita service boakagny le tanora de mijanony tsy agnasa tsisy tiorana ambolea fa na manao asa dahalo satria tsy matahotsy école satria mitambasy zay tiangatay any mba ho recruté vareo zahay tanora eto Amboasary fa misy kefa jabo zay distrika Amboasary toa nabory ho recruté fa hatramizao mbo tsy avy le mpanantenagny na mpanantenagna anay. Tsy mampirisika ireo mpandraraha malagasy sy mpampiasa vola vahiny ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena, hoy ny filoha nasionalin'ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fionany tamin'ireo vahoaka atao amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ilaina ny fanalalahana ao anatin'ny fanarahan-dalàna ahafahan'ireo orinasa mivelatra sy miroborobo ka hanome asa ho an'ireo tanora. Mifanindran-dalana amin'izany ny fampiofanana ahafahan'izy ireo mamaly ny filan'ny tsenany asa. Hatramin'izay 5 taona zay firy zao ny orinasa nitsangana teto Ambohibe ka namorona asa ho an'ny tanora na ho antsika malagasy tsotra. Arisany da tranangatanay tamin'ny arahana tamin'ity fitondrana ity dia izay hoe amoraya ny fandrarana eto Madagasikara ho an'izay te hampiasa vola sy ho an'ny zay hitondra vola ampiasaina eto Madagasikara. Fanjakana io tsy afaka mamorona asa mihoatran'izay voalazany ny teti-bolany fa ny famoronakasa ho an'ny tanora dia ny mpandrarah rehetrarehetra no afaka manao anazy. Fa io koa mila tsaraina ny fampianarana. Aza mieritreritra ho lasa dokotera daholo tsika fa ny zava-dehibe dia ny fampianarana atao amintsika dia fampianarana mamorona asa mahavelona. Asa mahavelona. Raha ohatra manao soudure no hainao dia tokony fanjakana zany manisy sekoly ary tokony apetraka zany sekoly zany mampianatra manao soudure mba olona tena matianina manao soudure ianao satria zay zany ny tianao. Tokony foazina ao anatintsika tsirairay avy anatin'ireo tanora ireo inona ny tena tianao, inona ny tianao tanterahana dia ampiny izy manatanteraka an'izay. Fa tsy terentsika izy hoe dia tsy maintsy manao dokotera aloha. Nareo nefa mety efa solombavambahoaka, mety efa sénateur, efa ministre mety manana ny ampy. Dia zany ve ny anam-pitenareo no avin'ny olona tsirairay avy sy fitediavan'ny olona tsirairay avy. Diso fanantenana amin'ny mpitondra ankehitriny ireo vahoaka aty amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy. Maro ireo fampanantenana tsy tanteraka amin'izao 3 volana tsy hatapera ny fepito-piasan'ny filoham-pirenena izao. Ireo tetikasa sy programam-panjakana nahitan'ny vahoaka soa tsy nitohy rehefa nisolo ireo tompon'andraikitra. Mampalahelo anay izao. Tohizany minogno io bornage vao be io. Problème io fananantany io. Mba tsy hialia ay magnino mate tsara tamin'ny andro regny nisy regny président Hadjo nefa ny zavatra teneniko aminao président Hadjo taty Ambohombe Androy dia mbe nandoa firy zahay na izaho zao nandoa 350 000 ariary nefa le izy fao be tikendregny ama ia ny valala be mandry izahay tandroy ke regny tsisy atokony indraiky mihinana isanandro. Izahay zany marary ke arete ay efatsy ho arete ay efatsy eo tsy misy fanafody tsy mampisy fanafody azy avy raiky avy atoy vitaka avao raha ampiasagna mahay hanay zao zahay hanay zao zahay hanay zao zahay fa izahay faritsy ny tiliara ty anie tsy mahatra fa mpahantraina zahay hamboarina hamboarina tarihina rano avy atemina rano
Apotaka atra ty ambotariana naty fa te aya ty avy atran'izao. Tsy aivina, isan'izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena taty amin'ny faritra Anosy izay, ny fampiasana ny renirano FAO ho tonga amin'ireo distrika tratran'ny Kere matetika. Eto Ambovobe, toerana izay nanaovana ny lanonana makotrokotroka no tarehin'ny filoha volana vitsy izay, androany nijanona tanteraka ny tetikasa. Ireo tatatra nolazaina fa asiana pipeline zara raha 100 metatra no vita. Tototry ny fasika indray ary tsy fantatra na mbola itoy na tsia ny asa hoy ireo mponina. Tsy misy ny asa nataon'ny mpitondra ankehitriny amingorana ny Kere fa ireo rivodozan'ny fanesony na ahafahan'ny mpamboly tamin'ity taona ity. Tsy misy miasa ao Ambovombe, tahaka izany ihany koa ny eto amin'ny renirano FAO. Leo fampanantenana pôkaty ireo vahoaka ary miandandra fifidianana madio sy mangarahara ahafahany mametraka olona hita ny famiomana sy nanomana hitantana ny firenena. Dia ihany koa ny antsika amin'ny roso anatin'ny dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Za gasy, gasy tia mandrafitra sy manavao. Za gasy, gasy tia manaingo ny trano. Za gasy, gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Za gasy, gasy tia mamirapiratra. Arina ny batinao? Araroty ny asaramanitra, ahafanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax ny 2010 Jona hatramin'ny 9 Jolay. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Isoana trany ianao anatokantrano tsy misaraka ny fahitalavitra kolo amin'ny ity alina ity mamerina ny araba atao averina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa indray ary. Efa nanika ny 5,000 ny iray euro tamin'ity androany ity. Manam-pirovy izany fa tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy. Antony telo izy no mahatonga izany raha nambarin'ireo mpahay toe-karena ary tsy tsahatra hitotongana io sandam-bola malagasy io raha toa izy ny fiakarana atoato amin'ny viditsolika maneran-tany. Henri Florian no mitatry ny antsipiriny izay. Tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao. Ho an'ny androany efa hananika ny 5,000 ny iray euro, ny fidangany euro izay isan'ny ampiakatra trano ny vidim-piainana eto amintsika sy ampihenany koa ny fahefa mividiny malagasy. Antony lehibe misy telo no mahatonga io fitotonga ny vola malagasy io raha ny nambarin'ny mpahay toe-karena. Mamoaka vola betsaka tsika no vola ampidirintsika. Izany hoe ny manafatra entana be da be tsika dia tsy mamoaka entana. Io zany mety situation hoe mandalo fotsiny io. Nefa koa mety situation mety hitaty ela be ary aniova zavatra be da be amin'ny données économiques eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny sandam-bola mantsy dia arakaraky ny fandanjana vola mivoaka sy ny vola miditra. Amin'izao fotoana izao zany tsika ny vola miditra zany ohatra ny voafetra mihitsy ary koa misy an'ilay resaka vanily zany ohatra ny mampieritreritra be hoe ny tsy fisiany vanily mivoaka ve no mahatonga antsika amin'izao situation izao. Ny anankiray mampatahotra koa dia izao ny situation ny vidina pétrole amin'izao fotoana izao fa afaka fotoana fohy io hipoaka. Misy explosion io ary ny ariatsika efa tsy salama dia voame anana problema be tsika voame hiain-danja ny ariatsika. Zay ngamba ny hoe raha tofitina fohifohy any zavatra amin'izao amin'izao fotoana izao mikasika ny vola. Isan'ny mampitotongana ny sandam-bola gasy ihany koa ny tsy fisian'ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana, ny fanondrana volamena sy ny fampodina ny vola vahiny raha ny fanazavana ka ireo no tokony hamafisy ny politika mpanjakana. Ny zavatra ho atao voalohany zany dia hamarinina hoe zay olona rehetra namoaka nanao exportation hoe namerina ny vola mbola tamin'taona. Zay. Dia ny resaka manaraka zany dia ny
lanjam-bolamena atsika. Io zany a tena tokony ataon'ny fanjakana ny maîtrisena an'io. Io ihany no ahafahantsika miala amin'izao fahasahiranana misy atsika amin'izao fotoana izao. Le fanaovana an'ity volamena amin'ny 10 ariary ity zany dia tsy mbo azo kosa sa fomba anankiray koa anitarana zavatra hafa indray tsy fantatra. Fa ny tena misy amin'izao fotoana izao zany a ny vola tokony hiditra tokony arana maso ary ny volamenatsika dia avadika hors monétaire. Ary zay ny voalaza ny statuan'ny banque centrale fa ny banque centrale no manaraka ny zay mikasika rehetra ny fanakalozam-bola zany hoe ny devise sy ny hors monétaire. Raha ireo no maîtrisentsika tsy totrongana ohatran'izao ny volantsika. Araka izany tsy maintsy hisonitra hatrany ny vidim-piainana ary ena ny fahifaminvidin'ny malagasy raha toa ka tsy misy fepetra ho raisiny fanjakana. Mitaky fepetra enitra avy amin'ny mpitondra araka izany ny fifehezana izany sandam-bola malagasy izany. Falantsinisy nitsipaka teny amin'ny anteny miarandolona androany ny volavolan-dalàna amin'ny fametrahana ny faritra faha-efatra amby roapolo. Natsidiky ny lolon'ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny androsoana izy ireo volavolan-dalàna amin'ny fampisarahana faritra miisa 3 hafa. Ny alarana efson. Lanteny amin'ny anteny mirandola androany volavolan-dalàna mahakasika ny fananganana ny faritra faha-efatra amby roapolo izay ahitana ny distrikany Maroantsetra sy Mananara avaratra izay antsoina hoe Ambatsoa. Ny tombontsoa moa zany efa voalaza ihany ao anatin'ny ilay lalàna zany hoe ny fahazoana tombona amin'izany fanaparana ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ny nositsika zay mba ahafahandreo vondrom-bokaparitra tsinjaram-pahefana misitraka an'izay fitsinjaram-pahefana zay. Anatin'izay moa araka le lazaina zay be da be ny zavatra efa tsy andehanana aty amin'ny toeran-kafatsony fa dia ho vita any amin'ny distrikany Maroantsetra na Mananara amin'izao fisian'ny faritra Ambatsoa zao. Ka dia ireny zavatra ireny anisan'ny tombotsoa voalohany manamevana ny fahasahiran'ny olona fikarakarana ny taratasy tany ny na ny passeport sy ohatran'izany zavatra maro isan-karazany indrindrandrindra fa ny fifamezivezena zany amin'ny samy malagasy. Ankilany nandritra ny fivoriam-be sy azon'ny besin'ny maronatrehana androany no natsidiky ny loholona voafidy teto amin'ny faritany Antananarivo tamin'ny alalan'ny antoko malagasy miara-miainga ny Soskevitra fikasan'izy ireo hanolotra volavolan-dalàna amin'ny fanasarahana faritra hafa toy ny faritra Alaotramangoro. Ny faritra Alaotramangoro toko dia 1,249,000 ny mponina mipetraka ao mizara distrikta anankidimy izy io: Ambatondrazaka, Ambaravaravola, Andilamena, Anosy-Beanala ary Moramanga. Efa fantatritsika tsara ny herin'izany faritra Alaotramangoro izany amin'ny lafin'ny famokarana indrindra fa ny vary. Faritra strategique ho an'i Madagasikara no izany ny faritra Alaotramangoro io ka manombotra Soskevitra izahay tompoko ny zarana n'izany faritra izany ho roa samihafa Alaotra sy Mangoro mba hampiroborobo haingana ny fiariana ara-pambolena sy ny fiompiana amin'ireo faritra ireo satria mila amafisina ny fisakatenany na ny autonomia. Isan'ny faritra tokony hozaraina ihany koa ny faritra Atsimo Andrefana raha ny fanazavana. Dia ny faritra Atsimo Andrefana eo amin'ny 1,797,000 eo ny mponina ao distrikta sivy Ampania, Ankazoavo, Benenitra, Betioka, Beroa, Morombe, Sakara, Tuliara voalohany, Tuliara faharoa. Tsy vaovao amintsika ko fa iny tapany Atsimo Nosy iny dia mbola anatin'ny fahasahiranana lalina hatramin'izao. Lehibe dia lehibe ny faritra Atsimo Andrefana, misy eo amin'ny 550 km eo ny manasaraka amin'ny Morombe avaratra indrindra amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Ampania atsimo indrindra amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Efa hitovy amin'ny halavirany Antananarivo sy Mahajanga izany
nefa faritra iray ihany. voakasiky ny sosikevitra izay ihany koa fa ny faritra Analamanga. Faritra Analamanga anay no asiko fitenenana. Ny faritra Analamanga dia 3 623 000 eo ny mponina moninao. Misy district Vary, Tananarivo renivohitra, Tananarivo avaradrano, Tananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Andramasina, Kazope, Anjozorope. Efa manomboka tsy voafehy intsony ihany koa ny renivohitra Madagasikara mitombo be izay tsy izy mponina eto ka ilana fiheverana ny lafim-pitantanana mba hiatsara ny ampitso. Amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa no ametrahana ny volavolan-dalàna sy andiniana izany ary andaniana izany hiarahany fanazavana. Tanjona napetraka amin'izao fizarana faritra Naroso ny alola izao ny ametrahana ny tena fitsinjaram-pahefana marina sy tena izy ary koa hafahana mampivoatra araka ny tokony ho isy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Trosa rososana izay tokony alohan'ny orinasa JIRAMA sy ny fanjakana malagasy amin'ny orinasa QMM Otolanaro no nofoanana tao anatin'ilay fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa QMM. Io fifanarahana io izay navadika ho lalàna ka hiandrasana ny ratification avy amin'ny anteny Mera Rotondra. Nankatoavin'ny filakevitry ny minisitra ny rosona amin'ny fanaovan-tsony ny fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa mpitrandraka fasimenty QMM Otolanaro. Isan'ny songadina tamin'izany ny fanafoanana ny trosa mitetina 770 faingo tapitrisa $, izay tokony ho nalohan'ny fanjakana malagasy amin'ny orinasa QMM. Raha ny fanazavana, nisy volana aloha mialohan'ny nampindraman'ny QMM ny fanjakana malagasy nanaovana fampiakarana ny renivola tamin'ny taona 2012 sy ny taona 2012 ka io nofoanana io. Hoe tsy rariny raha ohatra ka reny eto aminay ka zay koa mbola andoha vola ihany koa no zay hoe resaka perte cumulée sy ny sisa tsy nanakatra amin'ny farany mihitsy ny filohan'ny repoblika. Zay natonga niny voalaza voalohany hoe foanana le recapitalisation fa aleo nareo no manao an'le opération de mba foanana aloha zany iny. Zay le 77.2 point hitanareo tany amin'ny communiqué en conseil des ministres. Amin'ity taona 2022 ity, andoha vola 12 tapitrisa $, amin'ny fanjakana malagasy avy hatrany ny QMM ho zara tombom-barotra mialoha. Ankoatr'izay, nofoanana tao anatin'ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny QMM ihany koa ny trosan'ny QMM amin'ny JIRAMA. Vola manodidina ny 3 tapitrisa $, io vola tsy nalohan'ny JIRAMA tamin'ny QMM ka nofoanana io. Misy fifanarahana amin'ny QMM sy ny JIRAMA. JIRAMA mivarotra azy amin'ny vahoaka amin'ny Fort-Dauphin. Tsy nalala délestage zany ny vahoaka amin'ny Fort-Dauphin noho ny fisian'ny QMM. Sorana ny QMM zany zay. Fa ny JIRAMA tsy nandoha ny vola tokony alohany tamin'ny QMM satria misy contrat na vente zany hoe miambon'ny famokarana herinaratra zay ataon'ny QMM zany de nomeno an'ny ville Fort-Dauphin. Mbola no investissement koa zany izy ary ao anatin'le fanarahana zao koa moa zany hoe manao izy 20 mégawatt na station parc solaire ny 20% ny 20 mégawatt io alefa ho any amin'ny ville Fort-Dauphin. De anisan'ny tao anatin'ny fifanarahana ny foanana ihany koa zay trosa $3 millions ny zay tokony alohan'ny JIRAMA amin'ny QMM no le izy mivarotra ny jiron'ny QMM amin'ny vahoaka izay de foanana koa zay ao anatin'ny fifanarahana io nanaiky ny rotota zany fa ho atao koa zay. Tapaka tao anatin'ny fifanarahana teo amin'ny rotota ihany koa fa karina ho 4 tapitrisa $, isa-taona ny vola tsy maintsy ampiasain'ny QMM amin'ny lafiny sosialy eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny famerenana fambolekazo, asiana fiakarany 200 isa-taona izany tedi-bola 4 tapitrisa $, izany. Ankoatr'ireo, fepetra maro no notakin'ny fanjakana malagasy izay nalafitra anaty lalàna ka hiandrasana ny fankatoavana avy eo anivon'ny anteny Mera Pirenena mialoha ny ampiarana azy.
tapaka nandritry ny filan-kevitry nisitra omaly ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fionana an-tampony mikasika ny fifanarahana ara-bola vaovao maneran-tany ny nouveau pacte financier mondial izay hotanterahana ny 2020 ka hatramin'ny 2020 jona 2024 any Paris renivohitry Frantsa iompana indrindra amin'ny fikarohana vahaolana anampiana ireo firenena sahirana manoloana ny krizy ara-toekarena sy ara-bola maneran-tany ankehitriny io fionana an-tampony io ka ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana no mpiara-miombina antoka amin'ny fikarakarana izany. Ankoatra izay nankanto avy ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny hirosoana amin'ny fanaovana sony izay fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa mpitrandraka fasimainty QIT Madagascar Minerals QMM SA any Tolanaro. Sehatry ny rano fidiovana sy fanadiovana eto Madagasikara nanolotra fitaovana informatika ho an'ny ministera tompona andraikitra izay mitetina hatrany amin'ny 4 euro ny vondrona Europeana tanjona ny anafainganana sy anatsarana ny fampiakarana antotan-kevitra sy antotanisa momba ny rano fidiovana sy fanadiadina. Ho famalinan'ny filana sy ny fampivoarana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny rano fidiovana sy fanadiovana nanolotra fitaovana informatika ho an'ny ministera voakasika izany ny vondrona Europeana. Fitaovana informatika mitetina 1,7 avy amin'ny tahirim-bola Europeana ho an'ny fampandrosoana. Fitalia avaparitra misy 320 no isitraka ireo fitaovana informatika ireo. Tanjona amin'izany ny anafainganana sy anatsarana ny fampiakarana ny antotan-kevitra sy antotanisa mikasika ny rano, fidiovana sy fanadiovana aty amin'ny foibe. Ankoatra ny fampitaovana, misy ihany koa ny toana ara-teknika natao. Ces appuis en matériel ne seraient rien s'il n'y avait... Tsy misy antony izao fanohanana ara-pitaovana izao raha tsy nisy ny fanohanana ara-teknika amin'izao fanohanana androm-panjakana izao ahafahana manamafy ny fahaiza-manao ny ministera indrindra ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana. Eo ihany koa ny tohana amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ireo fomba fiasa ary ny fanampiana ny famolavolana ny code de l'eau izany hoe tena tohana amin'ny ankapobeny. Araka izany, tena mandray anjara mavitrika amin'io sehatra io izahay ary antenaiko fa hitondra fivoarana sy vokatra azo tsapaitanana eo amin'ny polina izany tsy ho an'ny eto Antananarivo ihany fa ho an'ny faritra ihany koa. À Tana, mais aussi dans les régions. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo fitaovana ireo ahafahana manatsara ny asa atao manodidina ny rano, fidiovana sy fanadiovana. Natao ihany koa ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa ho fampivoarana ny toe-karen'ny firenena. Tetika asa niarahana amin'ny OF na ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ny faritra vatovavy ny fanomezana kopia izay misy 7 ho an'ny zaza vao teraka hatramin'ny 17 taona ka no hamarina tamin'ny fanaovan-tsony izany. Rogina Manjakaniaina. Tontosao omaly ny fanaovan-tsony teto Antaninarenina niarahana tamin'ny Amel Samson, coordonnateur national ONG AIC sy ny ambassadeur ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie Ndjematou Léonard Émile Ognimba izay mikasa ny fizarana kopia faobe eny amin'ny faritra vatovavy na ny faritra fahatelo amby 20. Kopia miisa 7 no hozaraina amin'ny andiany voalohany ho an'ny ao amin'ny faritra io. Efa nanomboka tamin'ny volana Desambra 2024 ny fikarakarana ny kopia faobe, zaza iray volana hatramin'ny 17 taona no afaka mikarakara ny antota taratasy isitraka izany kopia izany ho tombontsoany zaza malagasy eto amintsika. Karazana ratarapazy zany izy ity fatatsika fa amin'ny faritra iny mbola be dia be ny ankizy sy manana kopia raha natao ny fanadiadiana mety mbola hoatrany amin'ny 4 alina no any izay anome kopia 7 amin'ny ity fazy voalohany ity izay hofitaina mandritra ny enim-bolana eo antony maro moa mahatonga an'io araka ny resahako teo ny tsy fiterahana any amin'ny hôpitaly fa miteraka any amin'ny renzaza fasairanana zany rehetra zany dia miteraka zany misy fiatraikany any amin'ny tsy fanomezana kopia ny ankizy ary rehefa tsy manana kopia izy mazava azy sy anana tombosoa ny fanabeazana nefa fatatsika fa ny fanabeazana no fototra ny fampanosoana ety amin'ity firenena ity ka raha mbola be ny bady any aminay dia tsy androso mihitsy zahay ka izay ny antony anaovana an'ity tetika azy ity amin'ny fomba manokana. Natao izao etsika izao ho famahana olana ireo olona tsy manana izany satria marina fa ny fananana kopia dia tena antoka ho an'ny olona manomboka amin'ny fahazazany izay ahafahana manomboka mianatra ary ho an'ny olon-dehibe mba hanana ny kara-panondro ahafahany miasa sy manefa ny andidiny amin'ny firenena toy ny fifidianana raha nambarany ireo tompon'andraikitra hatrany.
Panegarni ho an'ny zokiolona ary arendrina ho an'ny kolonga madinika. Ireo no tolo-tanana nentin'ny filohan'ny malagasy miara-mianga teny Ambohijanaka sy ny mpiara-miasa aminy ho an'ireo mponina teny antoerana enti miatrika ny fetim-pirenena. Velom-pisaorana ireo mponina izay nangataka hatrany ny tohizan'ny asa tahaka izao. Yves Richard. Mitony etsikera sosialy itsinjovan'ireo zokiolona sy ireo kolonga madinika mandritra ny fetim-pirenena fanao ny malagasy miara-miaingo Ambohijanaka distrika na Tsimdrano no faranana androany araka izany ny fizarana amin'ny Panegarni ho an'ny zokiolona sy arendrina ho an'ireo kolonga madinika. Zany hoe fanao isan-taona izy io fizarana arendrina sy Panegarni moa zany no tena nataonay. Tao anatin'izany ny fitetezana ireo fokotany 12 manerana ny commune Ambohijanaka dia nisitraka teo amin'ny Panegarni 200 isa teo no zaraina teto amin'ny commune ary arendrina mahery ny 500 isa teo no zarainay isaky ny fokotany. Koa eto dia mametraka fisaorana sy fakantelemana ho an'ny ireo zokiolona sy ireo kolonga madinika tonga nanatrika tamin'ny androany ity na dia mbola misy ary ny tsy ao anatin'ny fialan-tsasatra kanefa mbola nafohy fotoana izy zareo nandeha naka ny anjarany tamin'ny anio. Mampifaly ireo ankizy ary manamaivana ny fahasahiranan'ireo zokiolona indrindra ireo manantena ny fisitrahana ny fanampiana avy amin'ny malagasy miara-miainga toy izao hoy ireo mponina. Ny fihetsika kely toy izao no takiana amin'ny fiainana andavanandro ary afantarana ny fandraisana andraikitra indrindra ho an'ireo mponina marevo. Siramamy teto dia vitsira, dia ronono, dia kafe, dia savony, dia paty, dia bonbon, dia antsaka, dia ankizy arendrina. Faly dia faly zay satria tsisy anao anay ohatra zao. Tena nafinaritra dia makasitraka ny MMM zany zay satria nenazy zao dia nahazo andreo zavatra betsabe ireo dia zafikely nahazo arendrina fa dia makasitraka tompoko tena mahafinaritra mihitsy ny asa sosialy ataonareo fa tena mahafapo. Amin'ny fotoana takan'izao zany ny ahafantarana hoe manahoana ianao raha misy zavatra tokony andraikitra tianao atongavana eto amin'ny commune. Ka raha vao tsy mahatsinjo an'ilay farany bitika indrindra ianao dia tsy mahita zava-tsoa mihitsy satria zio ianao fa eny ambony katikati raha za mety mandeha tongotra tsy hita ka zavatra efa natolotra sy fitsinjovana an'ilay madinika kely ohatran'izao dia efa zava-dehibe heverina fa reny man tsy maintsy tonga ny ampoti-tsofiny tsirairay avy. Tafiditra anatin'ny asa sosialy fanao ny antoko miaraka amin'ny vehivavy sy ny tanora malagasy miara-miainga ihany koa isy ny famorana faobe ny fito Jolay ho avy izao izay ho tanterahana eny Ambohijanaka hatrany ka ny tanan'izy ireo izay mananjanaka ho avy eny an-toerana. Ny an'ireo vahoaka ao amin'ny fokotany Ambalamana sy Toamasina amin'izao fotoana izao fabodon'olombitsy ny tany marefy hektara eo raha ny hita mazava ny antota taratasy any amin'ireo mponina saingy-bodon'olombitsy izay milaza fa mahitahita eo anivony sampandraran'ny fananantany sy ny fitsarana ny tany ankehitriny ka anaovan'ireo mponina Antsoavo amin'ny tompona andraikitra ny jerenakaiky izany. Henri Florian sy Erino Razafimanana. Very fanahy mbola velona ireo mponina ao amin'ny fokotany Ambalamana sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Antony velarantany mandidina ny 320 hektara no bodon'olon-tokana amin'izao fotoana izao. Izay tany efa misy trano mandidina ny 100 ary ahitana fambolena sy fiompiana ihany koa. Nanatanteraka hetsika fanerina ireo mponina amin'izao fotoana izao amin'ny filanjana sy robaventy ho fanerina ny tompona andraikitra izany tokony mahakasika ity olana misy ity. Satria i olo miady aminay hatramin'izay tsy ary nandeha itoerana misy anay ity. Zareo milaza manana titre ny antomboko taogno 1939. Neuf zegny 1939 zegny mbola tamin'ny andron'ny colon. Dia tsy ary nipetraka na nandalo taminay teto fa zao zareo zay vao tonga ary tsy fianakaviagna maro fa fianakaviagna 3 raha nizahagna tsara be le taratasin-jare mpandovan'ny ty tany ty tany mirefy 53 hektara. Efa feno vahoaka izo tanàgna fantarantsika hoe tegna feno vahoaka ary zare mandeha aty magnano amboletra tsisy taratasy mazava ahafahanjare mandeha magnipororo anay aty mitondra huissier mitondra gendarme tsy gendarme fa fipa mampatahotra anay hatramina bombe lacrymogène sanjare ampiasaigna amin'ny vahoaka ka angatanay zegny le fampiaragna ny lalagna velogno misy amin'ny tany sy ny firenena. Satria efa misy ake siusiun-resaka hanangana zegny comité conjoint zegny hagnomevagna le olo mpangalatany.
mangataka ny ampiarina ny lalàna velona araka izany ireo mponina ao mbola manasy tomasina manoloana ny tsindry mahazo azy ireo ity. Vous avez acte de vente en 1939 de la Sénaoué misy titre en 1996 firtona zany efa misy telopolo taona mahery zany ke zahezany mangataka hoe ampiharo ny lalagna nampiharina tagny amin'ny Vilalacom Nosy be karaha ndregny mbo angatahanay zavatra angatahanay zany fampiharagna lalagna satria lalagna tsy hoe mbola hangatahigny hatsangana fa lalana efa misy io no angatahanay ampiharana ary ireo olona re zany affaire mbola any amin'ny tribunal de nivoaka zany prénotation hoe tsisy mahazo mivarotra na ny andaniny na ny ankilany atreto nefa zare zany tsy mitsahatra mivarotra zany aminay zany fandikan-dalana ka tsy ampiarigna amin'ireo olona re zany lalana io moka zavatra mahagaga amin'ny zavamisy eto Toamasina zany ifidianana ve olo ampiaragna ny lalana io mahatonga fisavoritagny zany raha zany. Manao antsoava amin'ny manam-pahefana isana ambaratonga araka izany ireo mponina ao an-toerana ao mbola manasy Tomasina mba hijerevana akaiky makasika ity raharaha ity. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia nandray ny Premier Ministre indiana ny filoha Amerikana ka tsy afaka nanatrika ny sommet ao Frantsa. Fitsidiana izay isan'ny ankasitrahan'ny États-Unis noho ny Premier Ministre indiana raisin'izy ireo mpiara-miasa akaiky manoloana ny Pékin mikatsaka ny anamafy ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-tafika eo amin'ny firenena roa tota ihany koa ity fitsidiana ity. Fanazavana eo amin'ny sariny France 24. Mais avant d'aller à Washington, mialohan'ny azo any Washington nivadika ho mpampianatra bien-être ao New York ny Prime Ministre indiana nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga fotoana fanararaotana ho an'ny ty farany nampitaina ny fahaiza-miaina lavitra ny politikany fomba fiaina ny yoga lalana herisona amin'ny fahaterovatena sy ny fivoarana fomba ahafana miaina milamina miaraka amin'ny tena sy ny hafa ary ny tontolo noraisiny Joe Biden amin'ny fomba ofisialy ny Prime Ministre indiana izay voatsikera noho ny politika apetrany manoloana ireo silamo ao amin'ny fireneny noho ny zavamisy ara-politika mikatsaka ny anamafy ny fanohanana azy ao Azia ny filoha Amerikana manoloana ny ambana ataon'ny sinoa ambadika ny tamaso mikatsaka ny anamafy ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-tafika eo amin'ny firenena roa tonta ity fitsidiana ity irariany Washington ny joro anohitra ny Russia manoloana ny ady ao Ukraine na Inde mety hamatsy moteur ho an'ny fiaramanidina mpiady indiana ihany koa ny General Electric ao Amerika aoriny kabary izay ataony manoloana ny Congrès amaly ny fanontaniana ireo mpanao gazety ihany koa ny Prime Ministre indiana tranga izay mbola tsy nataony hatramin'ny nazony ny fahefana qu'il n'a jamais pratiqué en Inde depuis son arrivée au pouvoir. Dia zay koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona roso tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametsaka ny fotoana ho amin'ny rahampitso indray. Algo manaraka ny Izo, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.